Iresaka vaovao fanatanjahantena koa sika manomboka eto zany hoe ny tontolon'ny baolina kitra minitra vitsy zay no nahavitan'ny lalao ny fanandrinan'ny Barian'i Madagasikara sy ny Sao Tomé Principe nandraisy tamin'ny isa ray no ohatra zany isika eto Madagasikara ny Barian'i Madagasikara zany tafiditra ao anatin'ny fiadina ny kanina andray anjara amin'ny kanina amin'ny taona 2024 ity lalao ity ny lalao famerenana kosa zany dia lady ho avy zao no tanterahana etsy amin'ny kianja ben'ny Mahamasina ary dia anasana andrehitra ihany koa ny anatrika izay lalao famerenana eo amin'ny Barian'i Madagasikara sy ny Sao Tomé Principe izay fa efandresaka an'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany sika dia nakotraka ny nandraisan'ny fianakaviam-ben'ny Pino Silamo sy ny mpisehatra rehetra eo amin'ny taranja baolina kitra ny filohan'ny CAF vao Andriamato Amady ny alatsinainy hariva lasa teo no natanterahana ny lanonana tetsy amin'ny Carleton Nanosy nanaovana izany. Taorin'ny nandraisan'ny renivohitr'Brony azy tamin'ny fomba manetriketrika dia anjaran'ny teto an-drenivohitra indray no niaraba ny filohan'ny CAF vao ny alatsinainy hariva teo tetsy amin'ny Carleton Nanosy. Tonga niaraba sy nanome voninahitra ary nirarosoa ny filoha vaovao tamin'ity fotoana ity avokoa ny fianakaviam-ben'ny Pino Silamo ny mpikambana amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra, ireo mpitatana kluba ary ireo mpisehatra isan-tsokajiny eo amin'ity taranja ity. Ankoatr'izay dia olo manan-kaja eo anivon'ny fitondram-panjakana sy masovo maromaro ihany koa no nanome voninahitra izany fiara-mifaly izany. Nisantatra ny fitsofana rano amin'ny adidy vaovao raisiny Amady ireo tompon'andraikitra vao amin'ny fianakaviam-ben'ny Pino Silamo. Teo ihany koa ny filoha-hevitry ny antenimerandolona Cool Roger sy ny masovoan'ny Algérie monina sy miasa eto amintsika. Ho an'ny Nathalie Rabe izay nisolotenan'ny FMF indray dia nampatsiahy ny ezaka vitan'ny filoha nandritra ny fehimpotoana niasany teo anivon'ny federasiona ny tenany. Nitondra ny tenin'ny namany amin'ny fisaorana tamin'ny zava-bitany Amady ihany koa i Nathalie Rabe. Nandritra ny fandraisam-pitenenany moa dia nilaza ny filohan'ny CAF fa lahatra avy amin'Andriamanitra izao nalany azy zao. Na izany aza dia tsy adino ny nisaotra ireo niaran'ny Salah tamin'izany fahombiazana izany. Nitsondriny ihany koa fa reharehany ny maha-malagasy voalohany azy hipetraka eo amin'izany toeram-boninahitra izany. Teo am-pamaranana ny lanonana moa dia notolorana fahatserovana ho mariky ny fahafalian'ny rehetra ity larana voalohany aty amin'ny kontinanta afrikana eo amin'ny sehatra baolina kitra ity. Tsara ny manamarika fa efa nandeha namonjy ny toeram-piasany an'i Le Caire Egypte ny filohan'ny CAF io maraina io.